Ho aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Katsao izay ampiadana ny tokantrano. Katsao izay ampiadana ny tokantrano. Mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko 7:20, ny andininy 4 hatramin'ny andininy 7 no voalahatra ho antsika indray anio. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao no lazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely, amin'ny babo rehetra izay natolotro ho babo avy tany Jerosalema ho any Babilôna. Manaova trano ianareo ka mitoera aminy, ary manaova tanimboly ka hano ny vokatra avy aminy. Manambady ka mitera zazalahy sy zazavavy, analao vady ny zanakalahinareo ary ampanambadio ny zanakavavinareo, ka mba hiterahany zazalahy sy zazavavy ka hiamaro ane ianareo fa tsy hiavitsy. Ary katsao izay hiadanany tanàna izay ampandehanako anareo ho babo, ary mivavaha amin'ny Jehova ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Katsao izay hiadana ny tokantrano. Vahoaka nentina ho babo tany Babilôna tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany no iantefany ty faminaniana na hafatra avy amin'ny Jehova tompony maro ity. Ampahafantarina an'ireto vahoaka nentina ho babo ireto fa mbola ho mafy ny ady, kilalao mbola ho lava dia volako lava, kilalao mbola ho ela, ary tsy ho vetivety na andalo fotsiny izao fahababona izao, fa antonany maro. Noho izany manome hafatra Andriamanitra ahafahan'izy ireo miatrika tsara, izany fisedrana na fizaham-toetra mahazo ny vahoaka ny fanjakan'i Joda izany. Ampahafantarina azy ireo fa tokony ho afaka hiatrika tsara ny fiainana andavanandro izy ireo, manao trano, mamboly, manambady, ary miteraka sy mitady izay hiadanana mihitsy azy. Eny, omena hafatra izy ireo mba ho afaka miatrika ny fizaham-toetra sy ny zava-manahirana, ka tsy atao sakana izany mba tsy ahazahoana fiadanana. Ambara eto arak'izany fa tena ny fiatrehana ny olana no mitondra azy ireo ho amin'ny fiadanana, tsy natao andositra na hitsoaka na hiala amin'ny olana izay misy azy, hiala amin'ity fizaham-toetra ity. Mifanohatra amin'izany, tena natao mihitsy izy hiatrika, hifanandrina amin'ny fizaham-toetra, fa ao anatin'izany no misy ny fahasambarana. Ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Ato anatin'ny ity fisedrana ity no misy ny fiadanana. Eto dia marihana tsara ny hafatry Jehova, fa raisina ho toy ny tany honenana mihitsy ity tany izay nahababo ny tena ity. Zany hoe
raisina ho toy ny fiainana andavanandro mihitsy fa tsy ho vaovao intsony. Eny atao mihitsy aza zay ampiroborobo sy ampandroso any olana io, fa raha miadana izy dia hiadana koa ianareo ho Jehovah. Manana anjara toerana lehibe eo anatin'izany fikatsahana fiadanana izany ny vavaka. Hitantsika amin'ny 7 manao hoe ary mivavah amin'ny Jehovah ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Ny vavaka no hiatrehana ny fotoan-tsarotra, ny vavaka no ahafahana mifanandrina amin'ny zava-manahirana, fizaham-toetra sy ny fisedrana toy itony. Ny vavaka no andraisana valiny sy tambiny dia ny fiadanana izany. Rehefa malala ao amin'ny tompo, ny bokiny Timoty dia hitenenan'ny apôstôly Paoly an'izany ihany koa fa ao amin'ny vavaka no misy ny fiadanana. Hoy ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty 1:2 manao hoe koa mananatra anao voalohany indrindra aho mba ataonao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy amin'ny fahomatinana rehetra. Fanalahidy na tosika mitondra antsika ho amin'ny fahombiazana ny fiadanana io vavaka io. Revako malala ao amin'ny tompo, toy izany koa ny tokantranontsika. Katsao izay ampiadana ny tokantrano. Mety misy fizahan-toetra, mety misy rivotra mifofofofo manozongozona ny tokantrano, mety misy olana maro samihafa sedraina, kanefa tsy natao hiala amin'ireny isika, fa natao hiatrika kosa, fa ny olana tsy maintsy misy foana. Kanefa ao anatin'ny fisedrana ny olana no ahitantsika fiadanana. Mba ho tokantrano miadana, eny ilay miadana ara-panambadiana no tanjona, ary ny tokantrano fiadanana ho ny malagasy. Saingy ampahatsiarovina eto fa tsy tonga ho azy akory izany, tsy mandeha ho azy ny anjakan'ny fiadanana ao an-tokantrano, raha toka tsy maintsy misy ny fizahan-toetra. Eny mety ho rava ary izany tokantrano izany raha tsy mitandrina izy, fa ampitodiana kosa isika andeha hanovo ilay fiadanana any amin'ilay tena fiadanana, ilay loharanom-piadanana dia Jesosy Kristy izany. Ny fanjakan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny tokantrano ihany ry havako malala no loharanon'ny fiadanana ho an'ny tokantrano rehetra, indrindra fa ny tokantrano kristianina. Ny fananan'ny mpino any Kristy ilay fiadanana no ahafahana misedra ny sarotra. Ny fananana ny Kristy ilay fiadanana no ahafahana miatrika ny olam-piainana rehetra. Atreo ary ry havako ny fiainana andavanandro, atreo ny olana, ary aza ataonao mampihetsi-bolo maso anao ny zava-manahirana sy ny tontolo-piarahamonina manodidina anao sy ny olana fiarahamonina izay tsy avy aminao, izay tsy niankina tamin'ny tenanao, fa katsao kosa ny fiadanana ao amin'i Jesosy dia hiadana ny tokantranonao. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Saotranao izay Tompo fa ombanao mandrakariva ny teninao, ilay Andriamanitra loharanon'ny fiadanana no mampololotra ny fiadanana ty anatinay, hiainanay fahasambarana araka ny teninao. Ankehitriny izay Tompo dia vonona hifikitra amin'ny fahamarinan'ny teninao, ary azona ny tokantranonay ao aminao, na inona rivotra sy tafiotra dia ao aminao no misy ny fitsaharana.
mitondram-bavaka izay ny firenenay ao anatiny fahasahiranana tanteraka, ao anaty savorovoro. Mivavaka izay Jesoa mba ianao Andriamanitra mihitsy ilay loha ranom-piadanana, ilay mitondra fandriampahalemana ho an'izao tontolo izao no anjaka amin'ny taninay. Ianao ampandefitra ny rehetra, ampanjaka ny fahamarinana sy ny rariny, ahitany izao tontolo izao fa tsy misy afa-tsy ianao. Amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.